Manolotra ny araba to klasy toko vavy mivahiny tokantranonao indray izahay amin'ny alalan'ny fandarana ny mahamalagasy ho amin'ny ity sabotsy ariva ity. Manantitra sy manolotra izay araba finaritra ho antsika mpijery ny fandarana rehetra izay izahay dia manasanao ihany koa anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Araka ny efa mahazatra moa dia mizara telo ny fandarantsika misy sana fandarana anankitelo. Avy hatrany ary dia hoarosoko avy hatrany dadabosa hitondrantsika ny tapany voalohany fandarana amin'ny alalan'ny teny malagasy. Ankafaliana no hiara-pana anareo izay manaraka ny fandarana ny mahamalagasy ity. Anio isika dia hiresaka momba ny heviteny vitsivitsy maromaro koa aza angamba satria tsy maintsy resana noho ny antony hoe mandiso ny taranaka ankehitriny vokatry ny tsy fahafantarana ny mety ho ny andohan'ny reny teny reny ary misy dia misy moa ny fiandohana izay tokony ho efa voadiniky ny rehetra kanefa mo izay le taranaka ankehitriny tsy dia mahafantatra loatra izy ny tokony atao dia tsy maintsy misy mpikitika, misy mpitantana izay vao mihiratra ny saina ka manjary misy matetika ny fifanomezana tsiny. Ary reto ohatra olazaiko reto dia voaresaka hatrany amin'ny tambadrojotra antserasera ohatra salanitra tonga hatrany amin'ny fiarahana sy ny firaritso izay voambolana salanitra izay ary samy mahatsiaro isika mpanogilatsofina amin'ny hira mahafinaritra kalo mahafinaritra anisan'izany ny tarika ny antsary amin'ilay hirany hoe kamandry veny salantro. Misy an'iny hirany iny ataoko fa mahatsiaro an'iny sika rehetrarehetra. Saondra misangany radokodahy asa tesy tenao fa somongany ahy kamandry veny salantro veromberona toy ny hoe isanandininy izay fehezateny zay fehezateny manontany dia ho aza vaiko rehefa avy io na iny aza amin'ny fandikako malalaka le izy ka tokony hifandray amin'izay fanazavana eto. Io teny hoe salamitra io nge ka tsy teny malagasy no nipoirany eny maro nge ny teny malagasy izay tsy nipoitra tamin'ny mahamalagasy fa dia nipoitra tamin'ny fifaneraserana tamin'ny vahiny avy any ivelany. Ary anisan'izany no hoe salanitra avy amin'ny teny anglisy hoe silent. Fataro anefa fa nahatonga azy teto dia tao amin'ny nanjakandradama voalohany indrindraindrindra tany elanelan'ny taona 1970 ka hatraty amin'ny 1970 naharitra 20 taona teo eo moa ny nanjakandradama voalohany dia naka izy mpanolotsaina teknisianina anglisy indrindraindrindra akoatra ny vitsivitsy teknisianina frantsay dia ireny no nitondra voambolana marobe indrindraindrindra ho an'ny folo alin-da ho an'ny tafika folo alin-da koa moa ny lazaniny hoe iray hetsy tamin'izany fotoana izany satria ny iray alina miverina impolo lasa ray hetsy dia natsony ary hoe folo alin-da ny tafika. Andraka ankehitriny mbola ampiasaina ihany izay teny izay na dia atao aza hoe tsy mahatratra an'izay ray hetsy izay ny isan'ny olona ao anatin'ny na miaramila ao anatin'ny hoe tafika. Silent amin'ny lafiny ray dia baiko izy io hiteny ny manamboninahitra ambony dia misy anankiray eo mihika mafy dia mafy hoe salanitra dikan'izay dia mangina. Dikan'ny silent moa dia hoe silent dia hoe mangina tsy misy feo dia mendrika ve izay raha atao ankehitriny hoe hiara-bana olo so dia mba tahakany hoe mangina ianao ok'izay tabatabanareo zay nydikany tany am-piantoany. Tateoriana ihany koa dia Andro Radama ranavalona voalohany, Radama faharoa,
rasoerina ranavalona faharoa ranavalona fahatelo eo mpanjaka merina fandimidimby teo taorian'ny ombalabe maso na andrenamponymerina ireo izy ireo dia mbola nampiasaina ihany zay teny hoe salanitra zay rehefa mialoha ny kabariny andriamanjaka misy tandapa ambony ao eo andoaly eo ohatra miteny izy manoloana ka mangoropotsy be amreto akanjo soga sy lamba fotsy be de avy salanitra ny ambany lanitra inony zay tsy mampangina ny olona zay zay nitabataba sy ny resaka de fa miaino ny andriamanjaka zao kabary izy mitsangany radamana mitsangany ranavalona voalohany tateorina na mitsangany radama faharoa tateorina na rasoerina na ranavalona faharoa na ranavalona fahatelo de izay no eny verimberina de mbola tadidy akehitriny de iny de entina miaraba olona hoe salanitra ny ambany lanitra oray olona raha zay fiantoany zay de oka samy eritreritry sika mampiasa an'ireny hoe salanitra ny ambany lanitra reny mampangina olona tsy teny igny tena dikan'iny mpangina vaoka noho izany tsy fanomezantsiny fa de hoe hoe mba mieritrereta ihany alohany ampiasana teny raha ohatrohatra ka te ampiseho an'ireny ianao voambolana marevaka entina mikabary mandinia lany la rehefa tsy ampy mifahalalana nke tsy isika malagasy no tsy fanoro na tsy fanazava fa dia tonga ombenombeny mivaliny avy any am'izay fantatra fa mahadinika ny teny zay no atao raisiko ary le hoe ambany lanitra ny ambany lanitra ihany koa dia tsy hoe ilazana anizana izy fa fatapatatsika ihany be sy ny maro manatrika eo satria ankavoriana vahoaka analy ny anahitsiny no tonga eo dia atsony zay hoe ambany lanitra ambany lanitra io ary ratsolona dia tsy vitany hoe ny vahoaka entina no atsona hoe ambany lanitra fa izay rehetra eo na mpitondra na ny olona entina ka manatrika ny lanonana na fotoan-dehibe iny de samy ao anatin'lay anarana hoe ambany lanitra daholo dia misy kimony hoe ambany andro lazana ny olona monina aty amin'ny faritra afovoany amin'ny Madagasikara isan'izany ny aty Merina faritra avoavo amin'ny Madagasikara ny any Betsileo hatrany Antsianaka sy ny Tsimihety any reny bangoina hoe ambany andro fa izay fanotaran-keviteny moa dia nanjary ny lazana ny hoe ny Merina no antsoina hoe ambany andro atsika tsirairay avy ny mieritreritra fa ilaina ny mahalala tantara ny mahalala ny fomba alohan'ny ampiasana teny alohan'ny ikabariana alohan'ny anaovana faneho-kevitra ny masony be sy ny maro dia eo ihany koa tanatin'ny ity fankalazana ny fa-efatra-mbienimpolo taona ny fety-pirenetsika ity na firavoravoa-pirenena fa hoe verina somatsara ny fahaleovan-tena-pirenena dia ampiasaina koa ny teny hoe azaramanitra mivingivin-doha sao de mba tsy tokony ampiasaina re le teny hoe azaramanitra zao ange teny roa no miaraka ao roa iray ny hoe asara izay midika hoe fahavaratra dia ao koa ny teny hoe manitra zany hoe tsara mahafinaritra miteraka firavoravona indrindra moa fa dia ho an'ny fambolohana mandrenesan'ny orona izay ka ny volana anankiray amin'izy 12 reo dia nantsoina hoe asaramanitra tsy inony zany fa ilay mitovitovy amin'ny novambra desambra io lay mitovy amin'ny tonombitana alakaosy io no antsoina hoe asaramanitra ilay alohan'iny zany reo le mifanindry eo amin'ny volana oktobra novambra indray asara mantsina asara maimbo zany asara manitra ny alakaosy de ny alohan'iny moa ny alakarabo de hoy ny malagasy hoe asara mantsina
ny teny hoe asara zany dia milaza tonom-potoana volana anankiray raha asara fotsiny fa eran'ny faritra amin'ny Madagasikara ny akamarony tsy mampiasa ny teny hoe fahavaratra fa ny ampiasainy dia hoe asara. Raha vao miteny ny mifaritra any hoe asara tony taona fahavaratra zay. Ka ty isika ty amin'ny 4 Jona raha tia afovoan'ny Madagasikara herika madinidinika no misy fa tsy misy zany orambe ka mahafahavaratra ny fahavaratra zany ny maharirinina aza no mampisy an'ireny herikerika madinidinika na vavetivety reny koa mety vare manontany ianareo indrindrindrindra ianareo amin'ny arofenitra na ianareo mpitondra fanjakana mampiasa ny voavolana hoe asaramanitra io aty amin'ny 4 Jona fetin'ny firenena mety vely asaramanitra io raha ry amin'ny fiandohan'ny taona ry anatin'ny fahavaratra ny faraparana aza amin'ny fahavaratra ty amin'ny taom-baovao malagasy rehefa volana aprily sy volana martsa aprily iny mbola misy oro no dia mbola ekena ihany asaramanitra le andro voalohany amin'ny taom-baovao malagasy mampiaty hevitra ny betsaka amintsika malagasy any mbola azo leferiny izy fa raha ty amin'ny 4 evaty ririnina be topoko dia hoe asara atsika ny mieritreritra dia etiko mamaraparana nyty resaka anankiray ty dia ity tratrany taona tratrany firavoravoana tratrany asaramanitra vao nyteneniko teo sy le hoe nahatratra ady hevitra be mihitsy inona no izy tratra sa nahatratra ny nisa nahatratra ny eo ia hoe arakaraky ny eo andohanao io raha lay ezaka vitanao tianao amba nahatratra zany ianao na ilay olona fa raha ianao mitratra n'ilay fotoana na tsy teo azy zay ny fiezahanao tratrany ihany ianao ahoana nitsodranotsika samy tratra ny ely nitsodrano anao tratran'izay ely indrindra tratra ngeny nampiasanay tany aloha tonga mota teoriana mpikabary sasany dia mivaly hoe nahatratra le izy za ndray tsy mampaninina azy anaovanao azy fa aoka ianavaka hoe zao ny tokotany-kevitra nahatratra zany no ampiasainao zao ny tokotany-kevitra tratrany zany no ampiasainao dia atreo indray ary aloha ny fotoanantsika tamin'izay lafiny ray izay makasitraka mankasitraka be diabe any ray aman-dreny dadabosytsika tao anatin'izay tapany voalohany fandarana izay fa eto kosa indray dia hiaraka amin'ny zokoliva isika hitresadresaka mahakasika ny fomba-panao malagasy ety amin'ny sublime beauté ety vato no misy ny ekipanay mbola ho hitantsika rehefa avy eo ny publie reportagen'izy ireo mahakasika ny tolotra izay omeny mbola tafiditra somatsara ao anatin'ny promotion na ny fianam-bidy ato amin'izy ireo isika amin'ity volana janoary ity andao ary aloha hoentina indraysika ihany koa indray ny lohevitra vaovao hiarahantsika amin'ny zokiliva farmiaravatsitra ray amin'izao io zao fanampy mpandarana androany sika dia iresaka mahakasika ny filovana inona moa ny atao ny filovana taona manahoana ny filovana tsy tiamo fa midroa ny filovana zao no ambarantsika ny filovana arak'izay kely zay filovana vidio fikivana fiambara ety infany amin'ny maha-pombagasy ny pombagasy tsy le fitombana mahazatra lavanandro indray ampiasika tio mampiasa savony fa fitovana ara-panahy indrindra kokoa ao amin'ny gasy sy ny ara-fomba arak'izany dia mila midio alohatsika amin'ny maha-olombelona tsika amin'ny fitovana andavanandro io ny fidiovana hoe mampiasa rano sy savony rehefa izay dia mirosa fidiovana ara-panahy fosiny saina ao anatin'izay dia ilaina ny fangatahana raha ohatra tsy fidehina manaraka sy mino zany ao anatin'izay ehatra ny amin'ny arak'izay mahazatantsika rehefa mampangatahana satria disika misy tanjona le fidiovana arakarak'izay tanjon'izay ny anaovana miataka sy disitsy ary fitaovana diovana ka mialohan'izay diovana izay amin'ny resaka tontolo ara-panahy misy nitsitsika nafaha atao tsitsihan'ireo fitaovana diovana toy ny rano araky ny misy mampiasa tany sy mampiasa hazo araky sy fomba mahazatra anao sy entina diovana tsitsihan'izy ireo tsitsika dia atao hoe famelomana ny asan'ilay fitaovana entina diovana angatahana zany ny herin'ireo fitaovan'ireo raha mampiasa tapaka-kazo ianao mitsitsihana ireo tapaka-kazo ireo mba ho velona mba hiaina
ary hiasa arak'izay tanjona tiana tratrarina. Raisina ohatra ny mandravasarotra ohatra, ny tsitsihana ny mandravasarotra ao tena hoe arak'izay mandravasarotra izay satria mety hoe zavatra sarotra lalovanao, zavatra sarotra tianao vahana, ny tsitsihan'izay mandravasarotra izay mba tena hevitra tamin'ny mandravasarotra azy. Toy izany koa ohatra hoe ny famelona, de mba tena hamelona kokoa. Zay izy hoe manakasina le fitaovana araka ao anatin'izay ho an'izay. De ny olona rehetrarehetra afaka midio. Ampidiovana de arakaraka ny zavatra tiana tao sy tiana tongavana. Misy ny fidiovana arapa-bolana arak'izay maharapa-bolana azy zay, de misy ny zavatra tiana ho ravahana, misy ny zavatra tiana ho halana. Ny rapa-bolana ianao zany no midio anatin'izay fotoana izay. Ho an'ny fidiovana ihany koa, tsy voatery hoe analana ny ratsy ihany, fa ny fidiovana koa tsy voatery mahasoa, voatery mahatsara. Izany hoe raha tsapanao fa marefirefy ianao, hoe malemilemy ianao, kelikelery ianao, eny ianao le mila midio mba ahafahanao mahazo hery vaovao indray, mahazo hery miabo. Ho an'ny teny malaza azy eo amin'ny fitsy de zay énergie positive. Zay le diovana. Tsy olona rehetra no afaka midio amin'ny tapa-kazo, tsy olona rehetra ihany koa no afaka midio amin'ny tany. Any vaviny zany fototra fidiovan'ny olona rehetrarehetra. Fa misy ny hoe voatokana tapa-kazo ny diovana, misy tsy mahazaka tapa-kazo ka izay ny lalana hitandremana ihany koa amintsika tsirairay avy amin'ny resaka fidiovana. Mila fantarinao aloha ianao, tenanao, ny zavatra miaraka aminao. Tsy ny tena hita hoe zavatra satria misy fanahy ny olombelona tsirairay avy, ary tsika gasy de mametraka an'izay ny fanahy no maha olo. Misy le olo vatana, misy le olo fanahy. Io le olo fanahy io de mila an'le fidiovana. Ka mila fantarinao mpiasa tapa-kazo de fampidio aminy sa tany. Arak'izay tsy ny tapa-kazo sy ny tany ihany ary ny rano ihany efa no afaka diovana, fa misy koa ny fidiovana amin'ny lalana. Misy singa maro zany afaka hidiovana fa mila fantarina ianao midio aloha, mila fantarina le antony hidiovany mba tsy hanaonao bakona. Satria raha diso amin'ny zavatra anankiray de be ny zavatra mety ho simba, de be ny zavatra mety hiova. Anao ora foana fa manarina ho asa. Ka zay ny ilana fitandremana ho antsika tsirairay avy izay mampiasa ny dio. Ao anatin'ny fidiovana ihany koa, tsy voatery ao an-trano ihany no afaka midio. Midio amin'ny toerana rehetrarehetra, misy mandeha amin'ireny toerana manan-tantara reny, manan-kasina reny, izay voalaza eto rano moa araka ny filazantsika. Eny karazana androany. Arakarak'izay tendry, arakarak'izay koa ampianana amin'izy ireny sanana. Fa midio raha koa de mba hidiloha eo mitandrina fa mbola ara-panahy sarotra. De ny antony diovana ihany koa, tsy feom-olombelona tsy mandeha mirefy, fa mandeha amin'ny tontolo anankiroa, de ny tontolon'ny ratsy sy ny tsara. Dio itsika mba ahafahana mandeha mampihena ny hery sy ny tanjaky ny ratsy ao anatintsika, mba hiakaran'ilay tsara ho amin'ny tsara ary ahafahan'ny tsara fiatsika satria tsy maniry ho ratsy zany ny olombelona, ary razany ratsy de maniry hitaranany ny tsara. Zay ny antony diovana voalohany, fa ahafahantsika manana ny tsara ihany. Resaka fidiovana ihany zay teny hoe ny olona rehetra de afaka midio hasina sy zavatra. Tsy olona rehetrarehetra ihany koa nefa no afaka manadio olona raiky. Mila mijery tsika malaza am'izao ary betsaka am'izao no milaza fanarina fiainana maha olana. Io anak'izay analana olana, fanasindotana ny fiainana,
amin'ny namokambiny sika tia maro ny olona milaza fa mahay manolana mahay manaty tsara fiainana mila mahay mandaka tsy de tsiraray aby volovana tsara amin'andro ny mampifantenana azy fa izy mifototra izy nara zava-beta izy namne zava-beta ho atsika olombelona fa atsika ampy ny tenatsika fa zava-beta tena tao fanampy fanasoantsika olombelona zay no azo ambarany amin'ny tian'ity agasitikatsika ahaka miantsy mijery tamparany raha misosiny tsara pahapahasoavana atolokona manara fay Zao kosa indray ary isika dia hiditra amin'ny tapany fahatelo sady amaranantsika ny fandarana ho amin'ny tian'io ity fa mialohan'izay famaranana ny tapany fahatelo izay dia ndeha hoentiko avy hatrany aloha ianareo hianoka ny zava-misy sy ny tolotra misy ato amin'ny Sublime Beauté ety Vato ety rehefa izay tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny asa soratra isika. Andriamanitro, reraka ny saiko fa omeo fitsarana namonja ray minitra. Lafo raha hoe faiko nividy kasasarana izay mampitsiriritra fa mila ampamohy fo. Ianao anie Jesosy no ansisa ifaharako, ianao no amantanako izarako ny hirifiriko, ianao no mahalala ny vesatra fiainako anatiko mangina. Tsy manana eritsaina aho entiko mangina ankitroko ny fiainana, tsy manan-katenaina, tsy manan-hitarainana fa mionjokonjo irery. Andriamanitro, fikiro atratranao fa matahotra ny overy, marary loatra tompo mandra-paroviana ny foana hitoloko sy hiaritra ny hety. Sa zany ilay mity, tsy manana safidy. Andriamanitro, omeo fitsarana fa trotraka sikivy. Basamita. Fanomiranareo indray izay ato amin'ny Sublime Beauté. Tsara moa mampafantatra fa ny New Tendance Beauté ihany no Sublime Beauté. Ny toerana dia nifindra aty Ivato aéroport. Mampafantatra anareo fa ny service-net miova ny toy mazatra ny coiffure, ny esthétique, ny onglerie, ary pack mariage sy ny massage. Dia tiana ihany koa mampafantatra anareo fa en promotion be ny Sublime Beauté amin'izao manomboka amin'ny 10 000 ariary ka hatramin'ny 20 000 ariary hatrany ny manao ny volontsika. Mampafantatra anareo hatrany fa izay ato amin'ny Sublime Beauté dia manao promotion d'ouverture sady promotion Noël ihany koa hatramin'ny janoary 24 Tiako amafisina kely aminareo ihany koa ny toerana misy anay Ivato aéroport. Ivato aéroport ohatra ka mandeha bus ianareo makaty aminay dia eo amin'ny fiangonana katolika ny miala dia eo ny somary no midina kely. Raha ohatra ka tsy hitanareo ilay toerana dia tsara ny miantso ny laharana 032 64 754 24 averiko kely 032 64 754 24. Dia ifanerasera aminay koa sy nareo dia ifanerasera tsy tapaka dia tsy dio ny pedinay Sublime Beauté. Koa dia manentana antsika rehetra tsy diso anjara na lahy na vavy fa misy azo anareo avokoa ato amin'ny Sublime Beauté manararaotany le promotion fa hatramin'ny volana janoary 2024 izao.
izay ihany koa ary tompolasy tokovavy nanakato natanteraka ny fandarantsika ho amin'ny tianio ity nakasitraka ny sublime beauté tsika ety avato ety araka ny efa hitantsika teo nampandroso nampiatrano an'ny Nicole sy ny ekipa tamin'ity androany ity dia manentana antsika rehetra ihany koa amin'izay promotion atolotra izy ireo izay mbola vanim-potoana ny fetsika amin'izao fotoana izao mbola misy ny fifampiarabana natratra ny taona 2024 amin'ity volana janvier rehetra ity mbola misy izay promotion izay mankasitraka l'ekipa teknika isika mankasitraka anao any an-trano ihany koa dia mametraka ny veloma samy tsara indray ho amin'ny arina eto izao feloma tompoko.